raha rahampirenena tokony anaraka ny dingana ataony FFKM ireo vahiny hoy Serge Zafimahova. Fitokoana ny CSS tsy miatraika amin'ny fanadinana ataon'ireo mpianatra hiditra taona voalohany. Sehatra ny fahasalamana Ankilabao ny totongana tato anatin'ny dintona. Tompolasy tompoko vavy ankafaliana sy ampitiavana no iarabakanao amin'ity arivan'ny alakamisy 7 septambra 2024 ity. Tonga soenao atao anatin'ny fotoanan'ny famparalambavao ny fahitalavitry ny MPS ampitiavana sy ampanajana no anasako anao anaraka izany hatramin'ny farany. Malalaka ny fampidirana ny angidimby na ny helikoptera ho an'ny fampielezan-kevitra hoy teo anivon'ny aviation civile de Madagascar na ny ACM ny tolakandro teo. Raraka lalàna roa volana mialoha no tokony ametrahana ny fangatahana saingy noho ny fampielezan-kevitra dia misy ny fepetra hafa noraisiny eo anivon'ny ACM. Angom-baovao nataon'ny Jessica Miray sy Manora Andriamalala. Araka ny didim-panjakana laharana 12 tsipika 970 nivoaka ny 12 tsy azo ny angidimby atao no misidina ny faritry Madagasikara raha tsy misoratra eto Madagasikara ny laharana famantaran'ilay angidimby na ny numéro d'immatriculation. Misy fangatahana atao kosa raha misoratra ny ivelan'ny angidimby. Ity fangatahana ity izay mila apetraka eny amin'ny ACM roa volana mialohan'ny atongavan'ilay angidimby eto. Fangatahana izay ampiarahana amin'ny antony ampiasana ilay angidimby amin'izao akatoky ny fampielezan-kevitra izao nisy ny fepetra manokana noraisin'ny ACM. Voafaritry ny lalàna raha teo atao anatin'ny andininy fahaenina fa azon'ny tale jeneralin'ny ACM ary manana fahefana feno izy ametraka fepetrana atao hoe dérogation izany. Raha manaraka n'ity texte itsika sako milaza fa tsisy mafeno fepetritsika satria 2 mois dia eo koa mila mandalo kompania rehetrarehetra zany fa kanefa fividianana ndeha atao dia tokony mitovy ny départ ny rehetrarehetra. Zay no andraisanay décision androany hoe aleo dérogena aloha les 2 mois zany hoe ampidiro ny hélicoptère tsika. Faharoa dérogena daholo ny article ankamaroan'le izy fa kosa ohatran'izay zao mandray décision midéroger anareo ampidiro le izy na tsy mafety fepetra dia ohatran'izay koa no itsikilovanay ary tena hentitra zay amin'izay fotoan'izay ny resaka sécurité sy ny sûreté. Atreto ny kandida larana fahadimy Marc Ravalomanana, ny kandida Cité Randrana Soloniaiko, Ajo Andriana Arvelo ary Taina Razafinjoelona ihany mbola nametraka taratasy fangatahana tamin'ny ACM. Misy ny nangataka apiditra angidimby 4 saingy noferan'ny ACM izany. Ny antony angatahana anareo ho any amin'ny kompania aérienne ne satria efa misy olona manana trakefa qualifié sy ny rehetrarehetra ikirakira ny aéroplanina isan'andro alohan'ny hainga. Tsika raha mitomobile vao mianga maraina manokatra kapo mijery menaka mijery ny rehetrarehetra ahoana ny frein pneu zay ny anton'le izy. Dikan'izany raha 4 ny ataonareo ty paritaka etra ny Madagasikara inoko maromarina fa ho isy loza itranga. Zay aloha ny zavatra natao zay analyse des risques zay alohany andraisana an'izao décision zao. Raha ny tokony izy raha ihany nomenay anareo fa aleo esaensika amin'ny anakirolo jerentsika anazy raha vitanareo mikarakara anazy tsy manino nampiditsika ny sasany fa io aloha jerenay vitanareo ve sa tsy vitanareo techniquement par rapport ao anatin'ny cadre sécurité sy ny sûreté no itenananay eto. Raha manome an'io zany zay dia tena itsikilo tokoa ahoana ny sécurité an'ilay aéronay fa satria hitondra olonareo anatiny. Mbola afaka mametraka taratasy fangatahana ny kandida rehetra manodidina ny 720 ora ny valin'ny fangatahana raha feno ny antota taratasy. Namoaka boky kely na guide ny avy eo anivon'ny ACM mandrafitra ny tsara ho fantatra rehetra mikasika ny fanafarana angidimby. Fifidianana ihany sy no vahaolana fa ny vahoaka malagasy miala amin'ny fahoriana iainany isan'andro zao hoy ny mpandinika raharaham-pirenena lahatra Andriamatsangy. Mila marahina nefa ny malagasy rehetra hitaka izany fifidianana madio mangarahary ary ekena sy andraisany rehetra anjara izany ohatra ny fanazavany raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Mathieu Prince androany.
Mangety eta fiovana ny olom-pirenena ary tsapa amin'ny fiainana andavanandro malagasy izany. Efa betsaka rahateo ny fampanantenana pôkaty nataon'izao fitorana izao, toy ny olana delestage, ny tsy fandriam-pahalemana, ny vidim-piainana ny olazaina fa ampidinina tao anatin'ny 3 andro. Mangy ny fanaovana tantely afa-drakotra ireo harem-pirenena, toy ny volamena mivoaka any ivelany, ny tehirizina eto aza mivadika vy. Mirongatra ny kidnapping sy ny alatra voamaso, ny alabotra eny anivon'ny fiarahamonina tsy resahana intsony. Ny fifidianana ihany no fahefana azahoan'ny vahoaka malagasy manova ny zavatra misy, saingy mila takiny malagasy ny fangararana izany raha te hiaina anaty firenena valona isika, hoy ny mpanaraka raharam-pirenena lahatra Andriamatsangy androany. Le fifidianana aloha tsy maintsy ho atao, ny fotoana no mametra azy zany hoe ovina izy no atao, fa ny fandaminana ihany koa tsy maintsy atao satria tsy mbola atokisan'ny maro, satria raha ho tonga any amin'ilay fifidianana izay eken'ny rehetra, raha izay ny tanjona, mbola misy rehetra tsy manaiky aloha zany zao. Misy zavatra tokony alamina zany eo ary tsy tokony hisy ny ataoko hoe mafilo na hoe tsy mirarahana zany zavatra zany, fa tokony eritreritra ihany satria tena hoe teraka korotana le izy, satria samy manana atao hoe korotana na hoe nao ny korota-tsaina fotsiny zao, na afaka ny korotana ny fiarahamonina, fa fahitako anazy ny vahaolana aloha zany dia le izay efa niresahan'ny rehetra iny fa tsy zany amorona azy akory, dia ny fisian'ny famerenana ny fijerevana ny lista io zany, lista électorale io, ahafahana mahita tsara hoe firy tokoa mifidy, aizava ny bureau de vote. Dia ny faharoa manarakarak'izay ny atao hoe fikitihana ny ACC, tsy voatery ho kitihana ihany koa izy, afaka manangana CES ihany koa izay nefa lalana azo atao ary efa nisy ao anatin'ilay jurisprudence, efa nisy nataontsika teto Madagasikara, tsy mbola hita na ratsy azy. Ireo aloha zany ny vahaolana anankiroa fahitako azy, fa ny firosonana tsy amin'ny fifidianana efa mivonona amin'izany daholo ny rehetra, na ireo kandida na ireo vahoaka na ny fanjakana ihany koa, raha ataoko hoe fanjakana ataoko hoe tsy miankana zany, tsy momba an'izaniza, efa milaza mivonona amin'izany avokoa, rehefa miassiste amin'izay avokoa. Dia fahitako azy ny azo virosona tsara ny fifidianana rehefa milamina izay zavatra izay. Manana ny mpanaradia azy ireo kandida mivondrona ao anatin'ny collectif des candidats. Ny antokotiko Madagasikara ohatra dia efa niatrika fihodinana faharoa foana tao anatin'ny fifidianana filoham-pirenena roa ny fanesy, dia ny taona 13 sy ny taona 12. Noho izany tsy ireo mihitsy no atahotra fifidianana, fa fahamarinana sy tanitandalana no iraisan'izy ireo amin'ireo kandida folo hafa. Matoa zany ireo aloha ny latsaka nanao fepetra rehetra tao anatin'le atao hoe fepetra hafahana milatsaka ho kandida, misy 12, 12 zany izy raha ataontsika hoe izay no tena izy, dia ireo aloha zany fahitako azy tsy matahotra, satria ireo koa efa samy manana ny ataoko hoe tamajoro politika, raha izay ny fomba ilazana azy. Dikan'izany zany tsy hany le izy, fa ny zavatra atahorana moa ny olona rehetra moa matahotra mpangalatra, izy moa tsy matahotra mpangalatra, dia eo le zavatra mitsanga hoe raha ohatra mbola misy fanahina, misy zavatra mety mbola atahorana ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany, dia tsaratsara koa alamina sy jerena daholo mahakasika an'ireny rehetrarehetra zany, fa fatahorana resaka hoe fatahorana fifidianana aloha tsy marina zany raha fahalalako azy, tsy fahalalako ireo kandida izay mandray anjara ao anatin'ilay fifidianana amin'izao. Tsy tokony voafitaky ny vola 10,000 sy ny t-shirt iray intsony ny vahoaka malagasy amin'ity fifidianana ity. Tokony hafantatra ny rehetra fa miantoka ny kapoaka arotsaka ny politika izay ataon'ny mpitondra eo mandritra ny 5 taona manaraka. Fa anisan'ireo fokotany ahitana tsy fahatombanana amin'ny fizarana kara-pifidianana ny fokotany etsy Ambanimaso commune Anosy Zatondrefana. Ankoatra ny faditsoa ny anarana misy ireo tsy tafiditra ao anatin'ny lisitra. Tsy nahitana olana kosa ny fizarana ny karatra mifidy atao amin'ity fokotany imerina voany ity, ary efa voazara eo amin'ny 50 isanjato araka ny tatitra fanazavana. Manodidina ny 503 ny isan'ny mpifidy atao anatin'ity fokotany nimerina voany ity, mizara amina sektora enina. Ny zoma 20 septambra teo ny tonga teto amin'ny fokotany ny kara-pifidianana. Ny roso avy hatrany tamin'ny fizarana izany ny fokotany ny sabotsy. Boky ahitana ny lisitry ny mpifidy avy any amin'ny CENI tsy maintsy atao soni rehefa maka nikaritra fa tsy ny listim-pifidianana. Dia ny voazara zany zao eo amin'ny 50% eo no voazara, satria secteur anankitelo no voazara amin'izao fotoantsika miteniteny zao. Ny olana kely anatin'le izy fotsiny moa zany le boky anatin'le registre zany listim-pifidianana raha ihany, dia tsy maintsy hoentina manosina anatin'iny le olona rehefa maharay ny kara-pifidianana. Dia nefa misy olona koa tonga aty amin'ny fokotany dia lasa ohatra hoe tapany maraina
maty fokotany le lisy fifidianana sy ny karapifidianana dia tapany arivo zay mizara miaraka amin'ny mpitantsorika. Olana hita tao anatin'ny karatry ny mpifidy ato amin'ity fokotany nimerina vonty kosa ny fahadisoana teo amin'ny lohatrano. Ny lohatrano moa zany matetika misy fandingana kely satria misy ny eo lasa mety nefa ny trano ihany anatin'ilay zay fotsiny ny olana kely teto aminay dia aveo moa rehefa jerena anatin'ny lisy fifidianana izy dia ao tsara dia jerena marina dia vao marina tsara ny lohatrano ny fandisa. Tsara kosa ny mampatsiahy fa tsy misy afaka maka ny karatra eny anivon'ny fokotany raha tsy ny tompony ihany. Manodidina ny 900 zao ny karatra ny voazara ho an'ny fokotany merina foany. Ho vita amin'ity herinandro ity ny fizarana ranon'ambaran'ny se fokotany. Nanomboka tamin'ny 20 volana septambra lasa teo no niroso tamin'ny fizarana ireo karapifidianana ny teo anivon'ny fokotany Ambanimaso, commune Anosizato Andrefana, izay ahitana mpifidy miisa 1000 mahery. Mitovy amin'ny ankamaroan'ireo fokotany, nahitana tsy fahatombanana ihany koa ny karapifidianana tao an-toerana. Ankoatra ny fisian'ny fahadisoana amin'ny anarana na ny mombamomba n'ilay mpifidy izay nahitana tranga miisa 220 eo. Fantatra fa olona 3 hafa ihany koa no tsy tafiditra tao anatin'ny lisitry ny mpifidy. Olona 10 kosa efa maty no fantatra fa nahazo karapifidianana. Fa hafatesana izay nambarany sefim-pokotany tao an-toerana fa ny tranga taorian'ny fanisana mpifidy. Na eo aza nefa ireo karazana tsy fahatomombanana ireo dia mizotra hatsakany sy andava ny fizarana ireo karatra ao manitsy fokotany ity. Ny mpifidinay mila 311 eo dia ny atsasak'izay zany no nahazo atsasaky mahery kely eo 75% eo zany efa voazaranay hatramin'izay. Isy marisarisa am'le efa manentana izay isan'andro tranandro hoe tonga hava fa tonga ny karapifidianana dia misy ihany koa mandeha ny tokantrano ny ankizy le mitondra an'ilay karapifidianana tsy mahatratra olona eo anivon'ny tokantrano. Dia le eo anivon'ny tokantrano ihany koa tsy mety mandray an'izy le mpananto mipetraka ao anivon'ny tokantrano dia tsy afaka haniry anazy izay fa olona 3 no tsy tafiditra tao anatin'ilay karapifidianana. Eto andreo nahazo an'ilay karatra izy zany sady tsy tafiditra ao anatin'ilay lista dia mbola mila marinina mihitsy aloha hoe aiza le fisiny nandroatany an'ilay anarana manana an'ilay proof ve izy sady tsy manana an'ilay proof. Misy hitakitana misy diso ihany ny 20 eo zany hitana hoe diso, ny adresy diso, ny anarana diso fanoratra, ny ray aman-dreny diso soratra. Dia raisina ihany reny maliry eny, raisina ihany soratra mitokana. Za zao manana olona maty mbola taty arinan'le fanamitana an'le lista izy no maty. Dia tsy maintsy tafiditra ihany le karatra kosa aloha hatreto hoe misy 10 zao ny anaty teto maty mbola voaka le karatra. Nahitana trangana doublon ihany koa teo anivon'ity fokotany ity. Raha ny voalaza, misy amin'ireo mpifidy ao an-toerana no sady voasoratra anarana teo anivon'ny fokotany no voasoratra anarana tany amin'ny fokotany hafa. Efa roa mitokandreo mihitsy zany ny karatra le doublon talefany zareo avany, liste le doublon ihany koa fa misy nefany olona tsy efa eto amiko mihitsy izy dia efa naveriko tany foana le hoe eto fidy eto dia avenany amin'le doublon ihany. Zay misy anakronga amin'izay eo. Koren'ny fokotany hafa zany izy dia efa voasoratra any izy dia nefa nisy koa voasoratra eto dia averin'ny zareo aty dia io izy sao manaprofo mihitsy ao anaty listana eo dia le olona kosa aloha eto fa tsy antsony izy. Nambaran'ity sefim-pokotany ity fa mametraka lamin'izy ireo amin'ny fizarana ireo karapifidianana mbola tsy nalain'ny tompony. Ny tanjona dia tonga ny ampelantanan'ireo mpifidy ireo karatra ireo ahafahan'izy ireo manefa ny adidiny. Fa tokony anaraka ny dingana izay fataon'ny FFKM ireo iraka manokana avy amin'ny firenena mikambana tonga eto Madagasikara hoy Serge Safimahova. Ny samalagasy ihany no tokony amany olana fa manosika ny fanapahan-kevitra izay tapaka no tokony ataon'ny firenena mikambana hoy hatrany fanazavana eo amin'ny fandraisam-peo Niger Mamenjanary sy Mathieu Prince. Fandravonana ny fandaminana efa nirosoana teto Madagasikara izay tariny FFKM ny tokony ataon'ireo iraka manokana avy amin'ny firenena mikambana tonga eto amintsika amin'izao fotoana izao ireo hoy Serge Safimahova. Ny malagasy samy malagasy andry no mahalala ny olana fototra eto Madagasikara hoy hatrany nambarany. Efa niroso tamin'ny dingana ny FFKM koa tokony anaraka ny dingana efa nataon'ireo ray aman-dreny eto amin'ny firenena ireo ny vahiny izay mamita iraka ireo. Tokony tsy anaiky ny fidirany voamera ny ranomasombe Indiana na antsehatra amin'ny rara eto Madagasikara ihany koa ny vondron'ireo kandida misy 110 izay milaza fa mitaky ny fifidianana madio. Ny olana tsy resaka hoe cour électoral spécial fa ny olana tena ny HCC mihitsiny satria tsy crédible io HCC io nefa niainana koa io problème io
cour électoral spécial zany manko koa zavatra miforonona zany tamin'ny 13 taminy 12 fahazadina nisy olana koa tamin'ny raiky amin'ny 7 fa inona natao tamin'izay fotoana zay tsy cour électoral spécial miforonona fa ny HCC ny ravana de rehefa avy eo natsangana ny HCC vaovao tao anatina fifanarahana politika zany ny tokony atao. Ny fitsarana avomba lalam-pandrenana no tena olana eto manoloana fifidianana kasaina atao amboletra eto io. Tsy azo adinona hoy Serge Zafimahova fa efa nisy ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitry ny ministra tamin'izao fotoana fa nanome ana orinasa tsy miankina miisa roa ny fanontana ireo karapanondrom-pirenena hiatrera izao fifidianana izao. Ry zareo namorona ny lalam-pandrenana tamin'ny 13 izay natao amboletra niaraka tamin'ny Carnet Pokotany. Ozy ny ministra Jean sady anarany oa no fanampinanarana zay ny anarany ministra tamin'izao fotoana zany. Ity ozy ny fifidianana farany fotaka indrindra zany tenen'ny ministra tamin'izany dia nasorona moa izy rehefa avy eo tsy ho ministra. Ho an'ny Serge Zafimahova dia tsy repoka mbana ao anivony HCC sy ny CNI ihany no mila soloina fa eo ihany koa ny ministry ny atitany. Fananomboka tamin'ny tetezamita ny taona 2024 no namtehany fitondrana rajoelina ny fihavanana sy ny firaisan-kinana malagasy ho iatran'ny Serge Zafimahova. Isan'izany ny fandravana ny fifanarahana tao Maputo, fitondrana efa tsy mpanara-dalàna hatramin'izay izy ireo ary tsy anara-dalàna sy tsy manaja ary tsy anaja ny sotoavana mamalagasy ho iatran'ny fandrazavany. Mora Germain Menjanary sy Mathieu Prince Atrandy. Tsy tokony ho sakana ho an'ny rajoelina ny fiatrehana ny FFKM izay miezaka mikaroka vaolana manoloana izao savorivory politika izao raha tena tia tanindrazana izy hoy Serge Zafimahova. Fanososena sy fanamavona ny firaisan-kina sy ny soatoavana mahamalagasy no ataon'ny rajoelina manoloana ireo ray aman-dreny am-panahy. Efa hatrany ny tetezamita no namboly ny fotom-pisainana hafa teto i rajoelina sy ny pombazy ho iatran'ny ny fanazavany. Fa inona moa ny tena niravana atao anatin'ny accord de Maputo? Ny fampihavana-pirenena. Ny fampihavana-pirenena ny accord de Maputo tena niditra lalina tao anatin'ny fiarahamonina malagasy hoe amin'ny lafiny ara-économique, amin'ny lafiny ara-tantara, amin'ny lafiny ara-culturel tena mazava ny accord de Maputo. Rehefa navana ny accord de Maputo ny accord de Maputo zay sy niavana tamin'ny 6 aogosta 7 amin'ny 2000 ajadino zay. Rehefa avy eo novaina le izy tamin'ny feuille de route indray tamin'ny 12 septembre 2020. De tao anatin'le accord indray tonga de zavatra kely tsisy dikany sisa ny fampihavana-pirenena. Le mampiombona atsika samy malagasy ane zany ny ezahana tsy hoisy. Normal avy eo izy ianao. Tsika zao androany 3 raha tsy diso volana septembre efa faraparany volana septembre tsika zao. Nefa ahoana mbola misy tany fady ho anafoky eto Madagasikara. Fa inona nataon'le fampihavana-pirenena atao anatin'izany? Ohatran'izay koa inona moa mahatonga nyity vakitrano ty amin'ny lafiny ara-économique? Satria tsy maty manota amin'ny mpangalatra teto hatramin'izao, tsy maty manota amin'ny mpangalatra rehefa volam-panjakana. Ry zareo namorona ny lalam-panorenana tamin'ny 12 izay natao amboletra niaraka tamin'ny Carnet Pokotany. Ozy ny ministra Jean sady anarany oa no fanampinanarana zay ny anarany ministra tamin'izao fotoana zany. Ity ozy ny fifidianana farany fotaka indrindra zany tenen'ny ministra tamin'izany dia nasorona moa izy rehefa avy eo tsy ho ministra. Izay ny sasansarahina amin'ny resaka politika ny vahoaka malagasy mba hikarohan'ny tombontsoa manokana. Zava-dehibe hoy izy ny firaisan-kina asehony ireo kandida 12 izay manohitra ny tsy fahamarinana sy ny tsy fanaran-dalàna izay efa natomboka teto ny taona 2020 ary mbola tadiavin'izy ireo hotohizana hatramin'izao. Efa zatra tsy mpanara-dalàna ny mpitondra teo aloha sy ny ekipany ka mbola mitady anao hitsin-dalana. Fanangina tsy nitenatra izay ny rehetra fotoana kosa nefa izao hitsanganana sy joroana anoerana ireo endrika fahalovana maro isan-karazany eto Madagasikara tonga ny fotoana ametrahana tena demokrasia sy ny tany-tandalàna isondrotan'ny firenena ho ny fandalàna ankaredina androany. Fanazavana. Rempotry ny fahasairanana ny rehetra, difotry ny fitadiavana kamora tamin'ireo mpitondra teo aloha no nanararoatra ny fahefany.
novolena tsy kelikely ny kolotsain'ny fanetsaka tsahan-dalàna izay iainana hatramin'izao, isan'izany ny fametrahana ny governoura ary tsy misy fiafarana hatramin'ny androany. Fa hay zany ty olo-pirenena ty efa nikitikitihana kitikitikitikitiky na nasiana tsy fanarahan-dalàna kely level 1 de nekena de no andeha fotsiny nasiana tsy fanarahan-dalàna kely level 2 ndray itsika menakavy ndray de satria tsika hoe tsy misy idirany amin'ny fiainanay zany politique zany fa avelao andeha fotsiny am'izao de nasiana tsy fanarahan-dalàna level zao izy le tsy fanarahan-dalàna io efa tonga hatrany amin'ny tena hoe ahoana ny resaka fihotsahana fidiana filoham-pirenena de zay le ambaratsika hoe tonga amina teboka zany firenentsika am'izao fotoana zao tsy maintsy mifandinika sy mifampiresaka ary mijeriny hoe ahoana ny tonga ny zao ambiance pré-électoral zao vanim-potoana zao ahitana taratra fa miroso amin'ny fanarahan-dalàntsika sary-piaro amin'ny fanarahan-dalàntsika ary mba isika am'izao fotoana zao no manaingy hoe ndao ary tena apetraka am'izay zay tena ifanarahany eto amin'ity fireneny ity fa manomboka zao tsika de tena anara-dalàna daholo manomboka any amin'ny faratapony hatrany olo-pirenena tsirairay inona zany ilay fotom-pisainana na ilay lanjatsaina ataoko anaty frankisosina hoe valeur ho apetrakatsika ifandovany eto amin'ity fireneny ity raha ohatra ka hoe ho avela mandeha fotsiny am'izao tsy fanarahan-dalàna de itoy le izy de mila apetraka. Tsy ny fisisiana amin'ny fifidianana ny mahamaika manoloana ny toedra raha misy amin'izao fa ny fifampitoniana tsisy ny krizy ho avy ny tanjony mila manana n'izay lalatsaina izay avokoa ny rehetra mba tsy hanampitrotraka ny krizy efa misy. Mikopakopaka krizy politika irefotra be tsika io fa am'izao fotoana zao aloha mbola mitakobonao le izy de samy mbola ohatrany mbola mangatsitsika io fa na ny olona miteny aza hoe alefaso io fifidianana io fa matahotra fifidianana zay tsy manao fifidianana io mety tsy mahatsapa-kory izy hoe andefa ny fifidianana io fa aty ambadika aty mikopakopaka mitsotsoka ihany le krizy satria tsisy ninina miantoka manoloana an'ireo ayara teknika aya amin'ny resaka politika tsy irefotra le izy. Fametrahana ny tany tena tan-dalàna no tena antony fandimbiasam-pahefana ara-demokratika fotoana izao ametrahana izany mba tsy hanenenana indray ao aoriana. Fa raha natao hitsabo ny sehatra ny fahasalamana dia fantatra fa marary ihany koa ity sehatra ity eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny totonga natanteraka izany atao anatin'ny 5 taona faran'izay. Asaika potika avokoa ireo fotodrafitrasa amin'ireo toeram-pitsaboana toa ny CSP. Zarara misy ny piasan'ny fahasalamana ihany koa amin'ireo sisa mijoro. Ireto faran'izay miala andarana avokoa ny akamarony. Ny tondra fanazavana mikasika izay olana sedray ny sehatra ny fahasalamana izay ijery Sora Albera piasan'ny fahasalamana. Jessica Miray sita Irnena. Riarian'ny fitondrana ny filazana fa nahavita hopitaly sy tobi-pahasalamana fototra na CSB manara-penitra maro. Tsy ampiray ampahazato ny CSB misy eto Madagasikara akory anefa ny CSB voalaza fa manara-penitra ireo. Raha 3 arivo ny isan'ny CSB eto amintsika, ny ankamaroan'ireo dia potika sy efa tsy tokony andraisana marary intsony. Ankoatra ny fotodrafitrasa potika, zararaha misy ihany koa ny piasa ny anivon'ny CSB sy ny hopitaly Mpanjakana. Misy amin'ireo CSB zay manodidina ny 3 arivo eto Madagasikara ohatrany 7 ny tafitrano mitete. Ny kidoro tsy misy osy, tsy misy lamba irakofana, ny fanafody tsy misy fa tonga eo fotsiny le olona dia jeren'ny mpitsabo dia alefa referena. Ka ny anay dia mazava hoe tokony zany aloha ny jerena meloa zay tsika vao miroso any amin'ny mazavatra hafa. Eo amin'ny resaka lafiny ara-olona ndray ny piasa dia 507 arivo eo nisan'ny piasan'ny fahasalamana nraisina tao anatin'izay 5 taona izay. Nefany eo anivon'ny ministerana io dia arivo isan-taona zany hoe 5 arivo ny mandao an'io toerana io misy mandeha retraite misy sanatriany zany maty misy miova asa mihitsy satria tena leo sotofoka an'ilay faneritereny isan-karazany ao anatin'izay sehatra asay. Raha tsy fampinara olona zany dia tena mampalahelo zava-misy amin'izao fotoana izao ary tsy mahagaga raha toka ao anatina service pitsaboana anankiray titulaire anankiray bénévole 3. Zay sisa ny mahavelona ny resaka fahasalamam-bahoaka amin'izao fotoana izao. Mahatsiaro atao ankilabao ihany koa ny piasan'ny fahasalamana mita amin'ny piasam-panjakana hafa. Anisan'ny nanaitra hoy izy ireo nahita fa hanokanana teti-bola manokana hatramin'ny 2 miliara ariary ny tampikarama mitandro ny filaminana hiasa mandritra ny vanim-potoana ny fifidianana. Efa nahazo tsy lasaka izay ihany koa izy ireo nandritra ny lalao nosy farany teo. Ny tampikarama piasan'ny fahasalamana niady amanaina nandritra ny Covid-19 ny taona 2020 anefa hatramin'izao mbola tsy voaray.
ny indemnité de réquisition dia tsy mbola nandraisana na ariary aza. Misy manko mini manafangaro ny indemnité sy ny prime, dia ny prime nisy fizarana prime ary ny olona nizarana prime dia zay olona mafimafinaritra ihany tena mialatsiny miteny an'izay, zay olona fantapantatry ny tale, zay olona fantapantatry ny ministera ihany no nomena an'izany prime zany. Dia azagaga ary vavolombelona afaka manontany ianareo hoe mpiasa amin'ny fahasalamana anankiray nandray prime ohatriny ianao, dia manontany hafa indray fa hafa indray koa ny prime raisiny sasany zay zavatra natao atao hoe nanavaka vahana fotsiny fa tsy ho an'ny rehetra. Zany hoe raha totaly nisy an'ireo nandray prime reo an'ny mpiasa amin'ny fahasalamana, zahay mpiasa amin'ny fahasalamana dia manodidididina ny 4 alina eo nisy anay amin'izao fotoana izao dia raha nisy dia nisy 3 arivo na 5 arivo raha be indrindra nandray an'izany prime zany. Ny indemnité de réquisition dia tsy pihako mazava tsara fa lalàna io, lalàna mihitsy mamaritra an'izay omena indemnité de réquisition ny olona rehefa atao réquisition. Ny prime dia na ipony ny ministera sy ny fitondram-panjakana ny hoe afa-po na tsy afa-po tamin'ny asa natao dia afaka manome izy ary afaka tsy manome ihany koa izy, fa ny indemnité dia tsy maintsy omena rehefa nanao réquisition natao anefa izay zavatra izay araka ny didim-pitondranana ny arrêté 74/70 par 2020 teo anivon'ny ministeran'ny fahasalamana. Prime no ndraisin'ny ampahany tamin'ny mpiasan'ny fahasalamana nandritra ny ady tamin'ny Covid-19. Nisy any anefa nahazo saingy nisy fanavahana. Fa famonoana ny asin'ny antemerandolona no nataon'ny fitondrana amin'izao. Hoy nambarana ny syndicat ny mpiasa anivon'ity androm-panjakana ity manoloana ny tsy nandraisan'ny filohan'ny antemerandolona ny fahefana maha-filoham-panjakana azy. Tsy misy ny fisaram-pahefana ka manao tsindry ny fahefana mpanatanteraka. Mbola ny fampitsodrano izay sy ny lehibenay hoy ny filohan'ny syndicat ka nagaga nahita fa tsy nandray fahefana tamin'ny ora farany izy. Jessica Miray, Tahirinena. Gaga izay ny nandraisanay ny fanapahan-kevitra noraisin'ny filohan'ny antemerandolona iry manana razafy mahefa milaza fa tsy afaka handray ny fitantanana ny firenena noho ny antony manokana. Mbola ny fampiresaka izay mpiara-miasa niaraka tamin'ny zoma 9 septambra ary ny fampitsodrano amin'ny andraikitra vaovao iantsoroany. Tamin'ny alalan'ireo ainao manjery no nahalalan'ireo mpiasa fa tsy handray ny fitantanana indray ny filohan'ny antemerandolona. Ary ny 9 septambra ny voalaza fa nandefa ny taratasy tany amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny filohan'ny Sena. Manahy izy ireo ho nisy tsindry politika nataon'ny fahefanam-panatanteraka. Hatramin'izay aloha zavatra tsikaritra mahafilohan'ny syndicat ny tena tsy voaja eto amin'ny tanin'ny repoblika ny fisaraha-pahefana. Izay fototra voalohany anorenana ny demokrasia amin'ny tany repoblikaina anankiray. Fisaraha-pahefana. Fahefanam-panatanteraka, fahefanam-panao lalàna ary fahefana mpitsara. Ohatra ny mahery vaika be ary tena mahery vaika be loatra ilay fahefana-panatanteraka. Eny fanatramina fanindrena olona amin'ny andraikiny azy. Any amin'ireny androm-panjakana mpanao lalàna ireny. Zany ny ainanany fa ny tsy tehiteny moa dia tsy miteny an'izany. Mamono asina ny androm-panjakana ny kajikajy ny mpanao politika amin'izao. Efa voafaritry ny lalam-pandrenana raha teo fa ny filohan'ny antemerandolona no mandray ny fitantanana aorian'ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena raha kandida irotsaka ho vidiana ho filoham-pirenena ity farany. Satria androm-panjakana manana maizy azy zany antemerandolona zany ary miady an'izany asiny zany mipiasa sy ny syndicat kanefa maninona no resaka ohatran'izao nitondrana azy. Za tsy mino mihitsy hoe naipohan'ny filohan'ny antemerandolona zany araka lazaiko teo amin'ny 1 sasany eny zay mbola tafaona amin'ny filohanay filohan'ny antemerandolona mbola mifampitsodrano zay zavatra andragahozao aloha ny alina ninany zay tsy fantako tsy tanomasiko zay moa mbola tsy tafaona taminy hatramin'izao tsika miteny zao tena mamono asana tanteraka tsotro zao ka zavatra lalam-pandrenana nge manindry an'io ary mipahy lalàna rehetrarehetra efa laza daholo fa ity andinin-dalàna andininy fahinambe efa-politiny tokony hiatra satria ao anatin'ny vanim-potoana amin'ny fifidianana tsika fa raha ohatra ka hoe sehatra hafa indray any vao tokony mandeha rehefa hita fototry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana hoe zao ny fahalemenana izao zavatra mitranga amina nanjo an'ilay filohany antemerandolona dia zay vao miditra amin'iny option manaraka iny. Tsy ahivina fa ny 14 volana septambra vao nanao valan-dresaka tamin'ny mpanao gazety ny filohan'ny antemerandolona nilaza ny taratasy nalefany tany amin'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana milaza ny tsy fahafahana handray ny fitantanana ny firenena noho ny antony manokana izay.
Fa tsy misy idirany fanadinana nataon'ny mpianatra voafaka baccalauréat farany teo ka manao fanadinana ifananana idirana taona voalohany sy ny fitokonana ataon'ny CSS hoy ny sekretera jeneraly n'ity syndicat ity raha azo tamin'ny alalan'ny Antso Antarby. Nisy mantsy ny filazana nandeha tany anaty tambazotra sosialy androany fa tsy voaka avokoa ny valim-panadinana amin'ny Université Mpanjakana sy ny voka-panadinana idirana ho taona voalohany raha tsy mivaly ny fitakiana ataon'ny mpampianatra mpikaroka sy ny mpikaroka mpampianatra na ny CSS. Mialy Rarinombana sy Andry Rakotomarala. Mitonitolona ary tsisy fampianarana andeny amin'ny anjerimanontolo raha mbola tsy valiana ny fitakian'ireo mpampianatra mpikaroka mivondrona ao anatin'ny CSS Sampanantananarivo. Na izany aza nefa dia nambara ny sekretera jeneraly ny CSS fa tsy misy fiantraikany amin'ny fanadinana fifanitsanana na ny konkoura ataon'ireo ankizy voafaka baccalauréat hiditra taona voalohany eny amin'ny Université Mpanjakana ny fitokonana ataon'izy ireo. Nisy mantsy ny filazana tany anaty tambazotra tserasera fa tsy hivoaka avokoa ny valim-panadinana amin'ny Université Mpanjakana sy ny voka-panadinana idirana ho taona voalohany raha tsy mivaly ny fitakiana ataon'izy ireo. Nambarany fa ao anatin'ny fanadinana ireo mpianatra hiditra taona voalohany ireo amin'izao fotoana izao ary mizotra antsakany sy andavana izany tamin'ity androany ity. Tsy misy idiran'ireo mpianatra vao hiditra ho iatran'ny fanamafisany ny fitakiana ataon'izy ireo. Izy zany ny fanadinana ty anatin'ny le fanadinana fidirana première année zany tsy mbola nanapaka an'izany aloha ny birao. Ohatsy za zao mpampianatra atao polytechnique zay zao manao concours zao zay. Tsy nametaka mihitsy hoe any Ambatsimbana ny concours fidirana première année ty amin'ny Université Mpanjakana. Mpanao grevy rehetra raha manao azy io satria io tsy ao anatin'ny fampianarana io fa mbola concours manokany. Misy matsara ny fidirana eto Université Mpanjakana amin'ny concours fidirana fa tsy nataon'ny CSS dia tsy nampianatra. Tsy fampianarana zany dia misy cours tsy anainga mihitsy satria vakaty rehefa ela tsy miasa. Misy nanao examen fa notiny tsy navoaka. Misy ndray tsy nampanao examen nanapaka ny fampianarana mihitsy dia mijanona amin'izao zany le izy. Fa le hoe nikasika an'le fapidirana ankizy première année misy niresaka an'izany aloha tao anaty février. Io zany samy manana azy io lazainy amin'ny Facebook tsy dia marina loatra na hoe diso fa je lasa indalany dia lazainy. Raha mikasika ny fitokonana nataon'ny CSS kosa indray dia mbola mitoetrany izany satria mbola tsy nisy valiny ny tolona nataon'izy ireo hatreto ho iantrany nambarany ity sekretera jeneraly ity. Fa mitoetrany ny atsonjay atao amin'ny filohan'ny antoko politika madio na ny APM amin'izao fotoana izao. Fantatra fa ny fiadidinan'ny Repoblika no ny ampangazy sy mikendry izay androana azy eo amin'ny asany. Mialy Rarinombana sy Andry Rakotomalala. Fiampangana tsy latsaky ny efatra no anenjehan'ny fiadidin'ny Repoblika ny Babarakoto Arsoa izay arany tsindry azo lena taorian'ny fivahiny anany tao anatin'ny fandaharana amina fahitalavitra tsy miankina iray herinandro maherikely lasa izay. Fiampanganana izay mikendry famotehana azy amin'ny asany. Raha ny voalaza nefa dia fitsipika falandady sy ny laozan'ny toetrandro no tadiavina anenjehana ity filohan'ny antoko politika madio ity. Mibaribary ihany koa raha ny nambarany ny fanavakavahana ara-politika ao anatin'ny tontolon'ny asa izay mifandipatra amin'izay lazainy lalam-panorenana sy ny sata mifeny asa. Noho izay antony izay dia misy fiampangana vitsivitsy nalefa ny eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika any amin'ny toerana iasako. Lohany dia hoe ny fiasako ao amin'ilay orinasa mpitaterana ary ny fanekeko an'ilay fanamariana nataon'ny mpandray anjara anankiray. Ny fiampangana faharoa dia makasika ny divulgation na information ao anatin'ny orinasa. Ary ny fampiangana fahatelo dia hoe tsy fanajana ny tsy ambaratelon'ny tontolon'ny asa. Fa efatra farany dia ny hoe fanitohinana ny image ilay orinasa izay iasana. Rehefa nisy zany ilay tsindry avy any amin'ny fiadidinan'ny Repoblika, nisy ilay taratasy izay nolazain'ny tale jeneralin'ny orinasa izay tsy hotononiko dia niroso izy ireo tamin'ny procédure hitadiavana ny sazy faran'izay enjana. Dia tsy iny zany fa ny licenciement sans préavis. Ny démarche natao tao anatin'ity fandroana ity dia raisiko toy ny licenciement abusif, zany hoe tsy ekeko ary laviko. Azo ny fitondrana atao ve no manao tsindry any amin'ny orinasa izay iasana noho ny adevitra politika fanontaniana ny apetraka tompoko. Mbola nanamafy ity filohan'ny antoko politika madio ity fa tsy mila mpitondra amin'ny zakazoam-pirenena vahiny izy ireo. Amafisiko fa tsy ekena,
tsy ekenay raha olona tsy malagasy zay efa nanarany zopirenena mamalagasy azy no candidat ho filoam-pirenena izay fototry ny olana rehetra ny fandraisako azy an'izao fandroana amin'ny asako zao. Nivoaka tamin'ny fahanginany manoloana ny trindry mahazo any Babarakoto Arsoa sy ireo mpiasa malagasy miasa amin'ny orinasa vahiny ny fiombonam-ben'ny syndicat ny mpiasa malagasy na ny FSMM. Marina fa tsy ny frantsay no halakory fa kosa hita ankehitriny fa misy orinasa vahiny BDB izay tsy manaja ny zony ny mpiasa ao aminy araka ny fitarainana tonga aty amin'ny fiombonam-ben'ny syndicat ny mpiasa malagasy. Koa tsy maintsy mijoro ny FSMM miaro an'izany rehetrarehetra zany satria hafa ny andro taloha hafa ny ankehitriny azo porofoina tsara satria raha ny resaka dony resaka natao dia ny olo-pirenena rehetra eto Madagasikara sy ny avy any ivelany dia afaka manaraka tsara ny ady hevitra tao dikan'izany ny fiantsina zay natao ny mpiantsehatra ka nahatonga ny famalina fa ny onikevitra nataony Rakoto Arsoa Alban dia tsy azo anenjehana azy ary tsy tokony ho raisina ho adosoana ngezabe ho dia mbola miantso ny fahenreny ny tompona ndraikitra isanambaratongany izahay andinika lalina an'izao zavatra zao satria tsy azo ekena ny fanitsakitsahana ny zao ny mpiasa. Ankoatra izay voalaza nambarany Babarakoto Arsoa fa tetika dia efa nomanina hiandrasana kendri-tohana sy hanomana azy ny zavanseho efenanivon'ny inspection de travail moa itsiraraha itsy amin'izao fotoana izao ka andrasana izay mety ho tohiny. Vavaony teo karena indray ny tombo hatrany amin'ny 700 isanjato ny varotra lavanila ho an'ireo tantsapamokitra ny isa 3,000 tao sava nazo tatsoroka avy amin'ny gouvernemanta amerikanina. Atao anatin'ny 3 taona farany dia nisy ny fanampiana tamin'ny lalany sapandrara amerikanina misana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID ho fampitomboana ny fidiram-bola sy ny fidirana amin'ny tsena lavanila tany antoerana. Ny tentana $4 namatsina ity tetika asa ity izay niteraka veleratany 10,000 hektara. Ankoatra izay dia nanatsara ny lafiny fiarina ihany koa ity tetika asa ity izay nahafahana namorona vondrona 550 isara ny fitantanam-bola sy ny fampindramam-bola 550 ary nanatsara ny tolotra ara-pahasalamana ho anatokantrano 530 sy 400. Eo amin'izay vavaony teo karena izay hatrany mitombo ny fatiantoka eo amin'ny sehatry ny varotra raha ny tatitra nataony rafitry ny firenena mikambana momba ny varotra. Anton'izany ny krizy politika nisy nanomboka ny taona 2024 ka nampanany sarotra amin'ny fifandraisana ara-teo karena amin'ireo any ivelany. Avitra Sonabe sy Mateo Prince. Eo amin'ny laharana faharoa amby 30 amin'ireo firenena 570 maneran-tany no misy an'i Madagasikara amin'ny fanondrana entana raha eo amin'ny laharana fahaenina amby 30 no misy atsika amin'ny fanafaranentana raha ny sehatra ara-barotra raha ny taremarika navoaka ny sampandraran'ny firenena mikambana momba ny varotra. Miantoka ny 90 ny arikarena fahoben'i Madagasikara ny fanondranana ireo akora fototra toy ny nikela, ny lavanila, ny lamba, ny akanjo avy amin'ireo orinasa afakaba. Ny abatseranana, ny etra isan-karazany no vola miditra amin'ny kitapom-bolam-panjakana. Tsy mifandanja amin'ny fanondranana ny fanafarana entana raha ny fanadihadiana anatin'ity tatitra ity hatrany. Anton'izany ny krizy ara-politika nisy ny taona 2024 hatramin'ny taona 2022 izay nampiantona tanteraka ny fanondranana tany amin'ny tsehanan'ny Europa sy Etats-Unis. $700 mahery ny fatiantoka teo amin'ny sehatry ny varotra ivelany ny taona 2017 $570 izany tamin'ny taona 2022 ary mihoatra ny $200 ny taona 2022 sy ny taona 2022. Fanahempotra amin'ny fotoana tsy voatondro ny fitsarana nerarana aminona antso na irabemanantso Andriatina tao amin'ny tarika VHF raha saika ho tanterahana tetsy amin'ny fitsarana anosy izany androany. Voalaza fa tsy naray taratasy fampiantsoana na ireo mpitory na ireo nitoriana ka antony nangatana ny fanemorana. Nisy ny fangatana fahafahana vonjimaika nataony mpisolo vava ireo navana loza fa tsy nekena izany naverina avy hatrany. Teny amin'ny fonjana tanymora ireo 5 voapanga fa namono antso tamin'ny fomba feno abibiana ny 12 Novambra 2022 lasa teo.
Maranantsika ny vaovao maneho fahavononana sy fatokisatena tanteraka i Maroc andray ny kanina 2024 rehefa voatondro ny kafa fa izy no ampiatrano izany. Efa ela nandrasan'ny Maroc ny andraisana ity lalao goavana aty Afrika ity ary mampiakatra ny ambopony izy ireo eo amin'ny taranja baolina kitra izany raha nambaran'ny Marocanina. Atatopavaony avitra Soinabe sy Mathieu Prince. Maroc no ampiatran'ny kanina 2024 na ny Coupe d'Afrique des Nations. Fifalinana no andraisan'izy ireo ity lalao goavana aty Afrika ity. Taorian'ny filazana nataon'ny Confédération africaine misana ny baolina kitra na ny CAF izany. Miara-mientana ny rehetra halavorary ny fandraisana sy ny fikarakarana rehetra. Tombony lehibe ho an'ny Maroc ity lalao ity ary mandrisika ny rehetra ho tia hatrany baolina kitra, indrindra ireo ankizy ity tompona kiloba iray ity. 20 taona taty aoriana nandraisan'ny Maroc voalohan'ny kanina ny taona 2027 vao niverina tao amin'ny indray ity lalao ity. Efa nisy ihany ny fotoana saika nandraisan'ny Maroc ny kanina ny taona 2012 kanefa voaterina emotra noho ny fiparitahan'ny valinaretina Ebola ka nanesoran'ny CAF ny fikarakarana isan-karazany ireo lalao maro saika ho tontosaina. Manana ny foto-drafitrasa maro sy manaja ny fepetra taky ny Maroc ary efa ela ny vonona tamin'izany ho ity tompona andraikitry ny baolina kitra ny atoerana ity. Hitondra avy ny firenena izao fandraisan'ny kanina 2024 izao na eo amin'ny sehatra afrikana na izao tontolo izao. Tanjona ihany koa ny batany Amboara izay tsy misy intsony taorian'ny 777 ho hiatrany nambarany. Nanamafy ankilan'izay ny filohan'ny CAF Patrice Motsepe omaly rehefa nanambara ity fandraisan'ny Maurice ny lalao ity fa antony izao no mba hanohanana ny Maroc amin'ny fandraisana anjara amin'ny mondial ny taona 2024. Efa eo amin'ny andian'ny 17 izao. Efa eo amin'ny andian'ny 17 izao ny kanina miandrandra ny mba handray anjara amin'ny ity ihany koa i Madagasikara fa miankina betsaka amin'izay ho mpitantana hitondra ny Fédération Malagasy ny baolina kitra na ny FMF izay vao iroso amin'ny fifidianana ny 14 ny volana Oktobra izao sy ny fanendrenan'ny mpanazatra ny olo Roro na Romuald Rakotondrabe. Ataka ny mazatra ny fandarana aona marina ary ny fandarana Global News avetrany ny fandarana aranao aorin'izao fotoana ny fampalalam-bavao izao aorin'izay kosa ny ronan-tsary indray miseho fa mitondra lohateny Purple Heart ny sampana fampalalam-bavao ady misotranao nanaraka ny vavao hatramin'ny farany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rapitso indray tompoko lasy tompoko vavy vera matoboko.